sao dia misy tady kiraronareo any fa afaka omby efapolo taona zany raha tamin'ny roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo ny sehoan'ny tantara tamin'izay fotoan'izay ka ny zavatra antedavina moa raha misy tolona atao amin'ny fiainana ray manontolo na no an'olona tsotra anankiray fotsiny raha tia hiasa izy dia asoa le fiainana aoriana ny fikatsahany dia tahaka an'izany ny tolom-bahoaka na ny tolom-pianatra dia asoa kokoa ny fiainam-pianatra sy ny fianarana tamin'izany tory izany. Atoriana kely n'iny moa zany rehefa avy Solavy zay dia nisy ihany koa ny fangaro somary nisy politika kely izy satria nisy fangatana natao mpianatra tamin'ny 17 mai ny fanesorana ny gouvernement tamin'izay fotoana zay. Ka zay nahatonga azy farany hoe politika. Ka raha nisy politika dia mazava loatra fa raha misy tolona atao raha politika dia hoe tsaratsara kokoa ilay fiainana. Raha manontany ankehitriny hoe nahoana zany hatramin'izay ka hatramin'izao dia milaza aminareo tsotra fotsiny tenako dia hoe tsy le tanjona ny tratrarina ny tratra hatramin'izao satria zao ny fiainantsika malagasy ohatra ny voamaika anemotra indray ary izy malahelo zay zany amin'izao fotoana izao reto zoky ray aman-dreny miaraka reto mitovy hevitra amin'ny tenako ihany koa indrindra fa ianareo tsy heverina fa zanaka mitolomana hatramin'izay mahatsapa angambonareo fa tsy izao ny fiainana reto tokony isy atsika zay ny eritreriteny. Ohatrany raha za tenako no mametrareo ny fantinina mety ho sarotra satria ary mety ho izy nareo hoe maninona ary ianao raha ny tolona hatramin'izay tsy naka toerana mitondra fahefana aka fahefana sy hitondra fanjakana dia tsy mba toetra kokoa ny hoe misolantsolana tsy mba toetra kokoa ny hoe misososo ohatra ny vinaty somary fosa ka hoe andray fahefana satria zaho no tsara indrindra zaho mibesandry indrindra zaho maindrindra tsy hany mihitsy kanefa ny fiainana fantatra zary manaiky hevitrinareo sy ny eritreritra zay mety afeninareo ny aminareo any tenako fa ny hoe satria ianareo nanao lisy ka tsy nandray fahefana dia zao no nalena dia zay ny eritreritrinareo dia manaiky efa mety ho marina zay fa ny zavatra atao marina zany dia ny hoe raha manao ianao tokony ianao nanateraka izy araka ny teny sasany hoe ianao no namono ny voika magnino ny sasany no iravaka ny vanginy ka tsy tany mihitsy ny eritreritra tsy nanana zay toetra zay tenako ka zao no zavatra amin'izao fa raha ohatra angamba mba nandray andraikitra tamin'ny fanjakana tenako hatramin'izay fahafantarako an'izy mety ho misy anjara boriky mety napetraka mety misongadina na dia kely ara izay zavatra zay ka izay mahatonga ana hoe mety mampalelo ihany le izy satria aina pirenena le izy firenena no atrehana fa tsy hoe zavatra ho an'ny tena manokana ka noho izany mbola mila ihany tena na dia kely ary sisa fotoana mety iainana amin'izao fotoana zao satria fa mandroso ihany ny taona dia mba manantena tena fa hoe mba ho tsaratsara koa ny fiainan'ny fireneko sy ny malagasy mpiray-tanindrazana alohan'ny mba hafatesana atoato tsy fantatra vaveny fa mba fakahito antsika engany mba samy olona venona daholo.